Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefeny izy mba dia amin'ny fofeno fifalizana indray no mbola afahako miona amintsika na mianakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity andray fampianarana lehibe indray tsika androany dia mbola vangin'Andriamanitra ihany ny fokosy ny saiko hampianatra momba ny resaka ao amin'ny tontolon'ny saina mba ananantsika équilibre tsara amin'ny fiainana misy zavatra ataoko hoe zaraiko anankitelo miavaka tsara angamba ny mahaolona ny olombelona zavatra anankitelo tena miavaka tsara ny vatantsika ny saina ary ny fanahy reo zavatra anankitelo reo angamba ny tena mamaritra amin'ny général ny maizy atsika ny saina ny fanahy ary ny vatana izay no anisan'ny mahaolona ny olona raha vao misy zavatra banga amreo anankitelo reo misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsy mandeha araka ny tokony ho izy dia lasa midéséquilibre ny fiainan'ny olona kiray ohatra hoe izy matanjaka be ny ara-panahiny mivavaka be izy masina be izy tsara fifandraisana be amin'Andriamanitra nefa ny saina tsy tena ao tsara tsy tena vorolanina tsara ny saina dia lasa midéséquilibre nylay fiainan'lay olona misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary raha mana-tsaina be koa izy ary manam-panahy kanefa ny marary lava ny vatany miakatra tension lava izy marary fo lava izy misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy eo anatin'ny vatany dia mbola midéséquilibre koa ny fiainan'ny olona androany dia ampianatra anankiray zavatra ngeza be amintsika menakavy zay iangaviako aminao mba anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ndao reo tsika ivavaka misy ohatra indrindra tompo mangataka ny fitarianao sy ny fiasanao tompo tsinotsinona ary tsy manakambara amin'ilay tolona ireto fa fantatro kosa nefa Jesosy fa ianao dia manakolazaina aminay ianao manakambara aminay ianao mananjavatra ho tenenina aminay mampianarana eny tompo ny sitraponao mampianarana eny lalanao mba ahafahanay tena hijoro araka ny sitraponao sy araka ny teninao vangio ny fonay ny fanahinay ny sainay androany amin'ny anaranao Jesosy amen hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny oabolana toko 2:20 manao hoe ny mahira-tsaina mahatsinjo ny loza ka mihery fa ny kely saina kosa mandroso ka voa ny mahira-tsaina mahatsinjo ny loza ka mihery fa ny kely saina kosa mandroso ka voa ny kely saina mandroso ka voa inona no mahatonga ny olona maro olona sasany voadona lava amin'ny fiainana na ara-pitiavana io na arakasa io solokiny olona matetiky potehan'ny olona ravarava fiainana potipotika fiainana potika fanambadiana inona no mahatonga na fiainan'ny olona tototra na trosa potika na trosa tsy mandeha amin'ny zelony miasa mandrara mba miasa ohatran'ny olona ihany mba mifofotra mafy ohatran'ny olona ihany mba mikarama ihany fa dia tena potika lava matiatoka lava ravarava lava mba ray mpianakaviana mba mijidijidina ihany
kanefa dia kortany tokatrano potehany devoly ny tokatrano ravaravan'ny devoly mihitsy ny fiainana inona ny mahatonga ny fiainan'ny olona voadona lava satria misy karazan'olona ny riavana voadona foany efa neo tsy mivany olana eo indray misy olana ray vaovao neo tsy miva problema eo indray misy problema ray vaovao neo tsy miva neo misosika ihany netsy tsy mbola hita zay andaminana azy netsy ny olana vaovao misisika ihany fa maninona ndraindray tsika de mieritreritra foana aloha hoe devolony eo ambadiky reny ndraindray tsika mieritreritra hoe misy mamosavy ndraindray tsika mieritreritra hoe ozona zany ka mila délivrance ekena fa mety misy ny ozona ekena fa mety misy olona mamosavy anao ary tena manapotika anao ka mahatonga anao tena tratana fiainana tsy vanina ohatra zany fiainana tsy vanimbanina ohatra zany fiainana tsy vanimbanina ary tsy mandeha am'izay lonina mety misy asana devoly mety misy asana famosaviana fa tiako ny zavatra tokony ho takatsy ny sainao ny devoly tsy voatery miditra mivantana ao atsenanao amosavy anao tsy voatery miditra mivantana anao ny devoly amosavy anao atsena ny devoly tsy voatery miditra mivantana ao atokatranonao anapotika anao ny devoly tsy voatery miditra mivantana any anaty tananao ka mitondra trosy ao anatin'ny tananao ny devoly tsy voatery miditra mivantana anakorotana ny fiainanao fa ny devoly mitsofoka ao anatin'ny sainao ato anatin'ny sainao ka manome hevitra ny devoly mba hidirana ao anaty oziny manome hevitra anao ny devoly manome sainanao fanaratsy mba hidirana ao anaty problème hidiranao kizo ao anaty pataloha tery ozy izy le filazan'ny olona sasany azy ao anatina problème de misy saina mihitsy mampiditra anao anaty olana miampy olana de ozy izy voalaza ny baiboly eto mana hoe ny kely saina kosa mandrosoka avo ny kely saina mandrosoka avo misy olona riavana kely saina kely izy ary rehefa kely saina kely izy de voadona lava vo foana potika foana rava foana tsisy ninina mandeha am'izay loniny satria kely saina kely asinin'ny olona foana zay ny olona rehetrarehetra mahita azy de mamely azy misoloky azy manapotika amin'ny fiainana satria kely saina kely ny mahiratsaina matsinjo ny loza ka mihery fa ny kely saina mandroso ka vo zay ny voalazany baiboly eto ny kely saina kosa ozy izy mandroso ka vo vo tsy ela koa nisy anabavy ny Iona tamiko io anabavy io dia be taraina lava zay izy de ny zanany ihany koa ohatrany tsy hitanao koa zay tena marina aminy manana zazavavy kely izy eo amin'ny 9 taona koa le zazavavy kely le zanany vavy mandeha foana ny toroteny ao anatin'ny fiangonana mandeha foana ny fotoam-bavaka ary mandeha foana ny toroteny ary izy ireo de mihaino toroteny fa tsy haiko zay hoe inona le ao anatin'ny lohany sy ao anatin'ny sainy nampanambadiny tany le zazavavy kely 9 taona asa na nahita lehilahy tany tsy haiko nataiga koa nahitany an'le lehilahy tratran'le hoe andeha tsaraparapaka fotsiny any amina lehilahy sa nisy olona nanome tolotsaina azy sa nisy ankizy vavy kely nanome tolotsaina azy sa hoe nisy nanome hevitra an'le reniny hoe ndana mpanambadio zanako vavy kely io fa aleoko hiala sarza abinao ato am'izay ianao aloha hianambady any de am'izay mba maivamaivany ianao a mba tsy misy sarza atsony ianao a mba tsy de misy zavatra mavesatra fa mpanambadibadio any ataovy manambadibady any io de nahita lehilahy tokoa de ohatrany hoe natosika ho any amina lehilahy any de mena lehilahy any de zavatra ohatran'izany lehilahy tsy mivavaka lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra lehilahy tsy fantatra hoe inona makaiza amin'ny fiainany fa de hoe misy manambady de alefaso any tonga tany le zazavavy kely misy fotoana te hamono tena misy fotoana afajazy misy fotoana am'izay miady izy mivady miady ka le any ambany voatra ohatrany nalefa any ambany voatrany fotsiny andana miletika ary zany ny olona rehefa kely saina na ny reniny na ny zanany avy eo le zazavavy tsy nataty tany de nody aty amin'ny reniny le reniny amin'io sahirana inona ny natonga n'le reniny andefa n'le zanany andeha anambady mba hialana amin'ny fahasahiranana
elana amin'ny fahasahiranana dia alefa manambady ty ikanjo miverina avy any le zanany miaraka amin'ny kibo ny tombo indray ny fahasahiranana kely saina kely ny olona rehefa tsy ampy saina ry havana malala dia zao latsainy ny problème latsainy ny olana mandalo zavatra tena zavatra ohatr' zany ry havana na le reniny na le zanany samy ao anatina fahakelezana kely dolodolo ny saina dia manaonao foana amin'ny fiainana manaonao foana amin'ny fiainana firifiry moa ny ankizy vavendrana kely mieritreritra hoe zapitsaliny dada zapitsaliny mama aleko mandeha manambady dia izy le miteny hoe dia aleko mandeha manambady io dia zao zay lehilahy hita hiatsapazana eny dia hiatsapazana dia ranabavy kely saina kely ianao kely saina kely zay lehilahy hita rehetrarehetra eny dia hiatsapazana zay manambola kely dia tsapazana inona ataoko mampiadana lehilahy tsy fantatra ao akory na lehilahy manahoana tsy fantatra ao akory ny toetrany fa sendra mba nividianana ny gofrety kely ianao nividianana ny biscuit kely ianao nividianana ny yaourt kely ianao nividianana ny anana kely ianao dia netsipitsipy nananana kely ianao dia netiny kely tamin'ny moto indray mandeha ianao dia iny ny atsapazanao ny kely saina mandrosoka voa ny mahira-tsaina mahita ny loza dia mihery fa ny kely saina mandroso dia mandroso izy dia voadona foana mba ny zavatra tao an-tsaina hoe hiala eto amin'ny dada sineny a leoko rotana leo a aleoko mandeha manambady leo a hiala eto amin'ny dada sineny a leo fantrana fa hitady olona tia fa nga ny fiainana vita an'izany hoe hitady olona tia ana zany nga ny fiainana vita an'izany hoe mahita lehilahy dia mety zany mahita lehilahy dia mandeha fiainako anambady an'izy nga ny fiainana mety an'izany aleko mandeha manambady aleko am'izay miala ato aleko zao raha nabavy efa nga izy io mitsiraparapaka fahatany ohatr' zany a mila fahirata-tsaina amin'ny fiainana mila fahirata-tsaina amin'ny fiainana zany ny problème mana vehivavy sasany mampirafy ny vadiny mijangajanga amin'ny vadiny tezitra koa izy aleo izy samy mijangajanga mata samy mataty raha nabavy a mba resaky ny olona manatsaina ave zany teninao zany hoe ny vadinao mampirafy dia mba andeha hampirafy koa ianao andeha hijangajanga koa ianao ohatrany hoe vadinao a latsaka ny anaty dalina dia ozy ianao za koa andeha hitsoraka ny anaty fotaka zany zavatra teneninao zany resaky ny olona tsy ampisaina izany hoe nanao adalana ny vadinao dia nareo mivady niteraka telo dia aloraka samy mataty aloha samy manao ditra aloha samy manao ny adalany a aloha samy mataty a raha lasiana bavy malala ny fiatrehana fiainana dia mila fahirata-tsaina ry havana malala ny fiatrehana fiainana dia mila fahirata-tsaina raha vo tsy manana fahirata-tsaina ianao potika ianao rava ianao raha vo entiny fo fotsiny raha vo enti-po fotsiny amin'ny fiainana dia rava ianao raha vo miatrika na inona zavatra taonao amin'ny fiainana na fitediavam-boly io na resaka fanambadiana io dia mila fahirata-tsaina ary zany ny tombotsoa ry havana tombotsoan'le hoe mivavaka le hoe mivavaka ne ry havana malala tsy hoe miandry fahagagana fotsiny ny hoe mivavaka nge tsy hoe mitady vahaolana ny tena problème amintsika manko dia zao ohatrany hoe mivavaka mba hitady vahaolana mba hahazo vahaolana satria manana olana dia mivavaka mba hisy vahaolana raha lasy anabavy malala tsy voatery hitady vahaolana ianao fa ny olana azonao soroana alohan'ny fotoana averiko indray mandeha tsy voatery ianao hitady vahaolana fa ny olana azonao soroana mialohan'ny fotoana hoe zahay miezaka tsy ho tafiditra ao anaty olana ataoko zay tsy atonga anaty ho tafiditra ao anaty problème fa tsy hoe tafiditra ao ianao vo hitady vahaolana ny olona manatsaina tsy mitady vahaolana fa miezaka mba tsy isin'ny olana eo amin'ny fiainany miezaka tsy isin'ny olana eo amin'ny fiainany fa tsy hoe miezaka hamahaolana be da be mpivavaka ripiny malala ary zay ny tombotsoan'le manompo an'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko faharoa dia misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra be zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo
Korintena voalohany toko faharoa andiny fatelo romby folo mana hoe andiny faromby folo fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra mba ho fatatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika eo amin'ny andininy fa efatra amby folo fa ny olona izay araky ny nofo ihany de tsy mba mandray izay ihany fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araky ny fanahy no amatarana izany fa ny olona araky ny fanahy kosa de mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fatarin'olona. Halleluja. Ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra nefa izy tsy fatarin'olona. Ny olona araky ny fanahy de mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra. Ripiny malala misy zavatra mila mampandiny tena atsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Romanina toko faharoa folo vakitsika farany teo tamin'ny herinandro any nitory an'izay. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamataranareo ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana ny marina. Miova amin'ny fanavaozana ny saina fa aza manaraka ny fisainany zao tontolo izao. Ny fahendreny zao tontolo zao sy ny fisainany zao tontolo zao de lazaiko anao limité, misy fetra ihany, misy zavatra takany fa misy zavatra tsy takany. Misy zavatra be da be tsy takany. Ohatra resako aminao. Ny olona mieritreritra ho manatsaina eto ambonin'ny tany, mieritreritra manatsaina de mifoka sigara. Ary izy amin'io mieritreritra manatsaina jerenareo foka izy de somale plolotra ny miakatra kely ny seriko de ary izy amin'io mieritreritra fa izy mibe saina. Izy manatsaina maranitra izy amin'io. Ary eny ambony tomobile izy miaraka amin'ny 4x4 miaraka amin'izao amin'ny birao. Attention. Tsy takany akory hoe atsay iza. Tsy lazako hoe misy fetrany ny fisainan'olombelona io. Ohatrany hoe maranitra ny fijerinao azy. Kanefa ny tsy fatany. Io sigara io no manandevo azy. Io sigara io no manimba ny avokavokany. Io sigara io no manimba ny tovany. Io sigara io no manimba ny any atodohany. Io sigara io misy effet secondaire, ao amin'ny fiainany io. Ohatrany manatsaina ihany ny fijerinao azy, ohatrany hoe directeur manapahalalana izy. Nefa hitanao hoe vao hitanao zay mifoka sigara de efa manana problème izy zay. Manana olana izy zay, tsy lasa lavitra izy zay. Tsy lasa lavitra izy zay. Misy karazan'olona ohatrany hoe manana diplôma be izy, manana toerana ambony be, patron be, directeur général be izy, nefa mamina labery isan'andro, za miteny aminao fa tsy ampy reny raha lasena bavy, mamolava, tsy ampy kely loatra ny fisainany. Fa ny Baiboly de milaza fa ny olona manana ny Kristy, manana ny Jesosy, manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny dia afaka mamatatra fiainan'olona. Mahalala ny zavatra rehetrarehetra, manatsaina ary tokony anatsaina be lavitra. Anatsaina be lavitra no ny olona rehetra ny olona manana ny Jesosy. Eo amin'ny andiny fa enina amby folo dozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa iza ny nafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy fa izay de manana ny sain'ny Kristy. Izahay manana ny sain'ny Kristy. Raha mijery ianao ry mpivavaka marana isa ny ripino ny tantaran'ny Sadraka, Mesaka, Abednego ao amin'ny Daniel toko voalohany, ao amin'ny bokin'ny Daniel toko voalohany de tsindrin'ny Baiboly tsara mihitsy ny tantaran'ny Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego fa eo amin'ny andininy fa faharoapolo manao hoe ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy de hitan'ny mpanjaka fa nanatombo impolo eny no ny omby asa rehetra sy ny piskidy izy teo amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Ny tombo avolo eny ny atodonana na Sadraka sy Mesaka ary Abednego niaraka tamin'ny Daniel. Raha oharina tamin'ireo piskidy, omby asa sy ny piskidy tamin'izany ny olona manatsaina, mpanolotsaina ny mpanjaka tamin'izany, reo ny mpanolotsaina, mpamesaina ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Fa ny Baiboly de nilaza fa avolo eny no ny atodohan'ireo, ny atodohan'izy efatra amin'ny rahalahy satria nahoana? Nanana ny fisainan'Andriamanitra izy, nanana ny fisainan'Andriamanitra izy, ny tombo avolo eny 10 fois plus no ny atodohan'ny olona tsotra, ny atodohan'izy efatra amin'ny rahalahy.
Izany tokony irery anao raha lasaina bavy raha zanak'Andriamanitra ianao. Fa ianao manana ati-do lehibe lavitra no ny ati-doany zanak'izao tontolo zao, ny ati-doany olona tsy mivavaka, satria ianao manana ny Saint Kristy dia tokony manana fahiratan-tsaina avolo eny noho ny olona rehetra. Ary ekena za dia tena miteny anareo hoe fotoana hitsanganantsika kristianina zao ary hiarenantsika kristianina zao. Ny tsy fahalalantsika an'izany tenin'Andriamanitra zany, ny tsy fahafantarantsika an'izany mahatonga antsika ohatran'ny dontodonto. Dia ny fiheverantsika fa rehefa mahita olona ohatran'ny manamanam-bola kely tsika, manamanana tomobile kely tsika, manandozy tsika, reny ny manan-tsaina, reny ny manan-tsaina. Noho ny tsy fahafantaranao ny toerana misy anao, noho ny tsy fahafantaranao fa ianao ange maranitra lavitra noho ireny olona ireny, fa saingy tsy nampiasainao le fahiratan-tsainao, tsy nampiasainao le fanan'Andriamanitra ao anatin'ny sainao, dia ianao indray ny ohatran'ny lasa gisy, ianao ny lasa rambony. Fa ianao tokony hanana fahiratan-tsaina mihoatra lavitra no ny havanao sy ny fianakavianao ary ny olona rehetra afolo eny izy mivoalaza amin'ny Baiboly. Za mampianatra anao ahiratry ary aranitra manomboka androany. Aranitra. Aza mitovy hevitra. Aza hoe manaraka ny fanaon'ny olona fotsiny. Miangavy ianao aza hoe manaraka ny fanaon'ny olona fotsiny. Zany ny mahazava-dehibe raha lasaina bavy malala ny tenin'Andriamanitra. Satria atao anatin'ity Baiboly ity no misy ny fahendren'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao makatoa an'io Baiboly io, makatoa an'io, makatoa izay zavatra voalaza ao, dia ao no hitombonao amin'ny fahiratan-tsaina, hitombon'ny tanora amin'ny fahiratan-tsaina. Ny tanora anankiray mitombo amin'ny fankatoavana an'ity Baiboly ity dia manana fahiratan-tsaina zany tanora izany. Satria ny fahendrenato dia tsy mitovy ny fahendrena anan'olombelona. Ny fahendren'olombelona zao dia izao. Ny fahendren'olombelona zao dia izao. Nify solon'ny nify ary maso solon'ny maso. Inona ny dikan'izay? Raha nanala ny nifoka ianao dia tsy maintsy alako ny nifinao. Raha nanapototra ny masoka ianao tsy maintsy mialako ny masonao. Zany ny atao hoe fahendren'olombelona valifaty. Fa ny fahendren'Andriamanitra raha misy mamely ny takolaka ao ankavia dia mihazo koa ny ankavanana. Zany ny fahendren'Andriamanitra. Ary tsy takatry olombelona zany. Dia hozy izy ny olona sasany manao dia inona zao ry pastera ny idirana zany amin'ny fahiratan-tsaina amin'ny asa. Inona? Akatoa fotsiny dia ho hitanao. Akatoa fotsiny zany dia ho hitanao. Amin'ny fotoana ny olona makatoa fotsiny an'io voalaza amin'ny Baiboly io dia manana fisainana, tsy mitovy amin'ny olona rehetra izy fa manana fisainana mitovy amin'Andriamanitra. Ary misy zavatra tsy takatry ny olona tsotra, tsy takatry ny olona tsotra, fa izy ny mahatakatra azy. Izy ny mahatakatra azy. Jereo fotsiny ohatra hoe misy olona miliardera ny mpanan-karena be izy, manan-karena be izy, manam-bola be izy, manam-pahaizana be izy, manana orinasa be da be izy, dia manana zanaka vavy ihany koa izy nefa 5 taona. Dia io zanany vavy io ividianany iPhone, dia asainy manao Facebook. Dia zanany vavy io ampetahetany ividianany moto, mety ividianany zavatra rehetra. Teny anao ray aman-dreny na miliardera ohatriny ahoana ianao, tsy ela ny zanaka dia potika. Ianao mety tsy matsinjo an'izany, miliara mety anananao, tomobila be da be anananao, piasa be da be anananao, fa izanakao io tsy ho ela io dia potika. Nividiananao izy iPhone, telefona tsara be, ndana raha manao Facebook ndre namandre dia etsy fotsiny ianao miteny tandremy fotsiny madiditra, tsy mbola mahazo manao lehilahy, zany efa miteny aminao rahalahy. Ho simba tsy ho ela izanakao io. Mahiran-tsaina, mataka-javatra mahatonga teny anao an'izany. Fiheveranao zao dia mety hoe ao an-trano dia raha vao tratrako misy lehilahy mampiaraka andrina izy lehilahy mikôtikôty eo ka draiko any amponja dia mety gadra le zanak'olona. Satria nanadala ny zanakao, fa isy lehilahy hafa indray, sasatry ny anagaja olona any amponja ianao, sasatry ny anagaja olona any amponja ianao noho ny amin'ny zanakao vavy. Zavatra anankiray ihany ny arovanao ny zanakao, ozy ny voalaza amin'ny Baiboly, inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka alehany tsy voaloto dia ny fitandremana araka ny teninao. Ny arovana ny tanora zazavavy sy ny zazalahy tsy ho potika ny hoaviny dia atao anaty Baiboly ato ihany, mianatra Baiboly, mianatra tenin'Andriamanitra. Fa ny fahendren'olombelona tsy zany. Fahendren'olombelona elaza teritery amin'ny fivavahana zany lahy,
aza etiketiny niavany lisany any amin'ny fivavahana raha mampanakarena le ty ny fivavahana manino reny avany lisany reny ny avany reny lisany reny mantra velona raha mampanakarena ela tsy mahazo mandeha vavabavaka any ela raha lamalala ray aman-dreny ny vola ihany ny takatrao de mijery ny avanao ianao raha mampanakarena ny fivavahana maninona mantra reo mpivavaka ireo fa tsy fantatrao ny fitraikany izay teninao zay amin'io zanakao lahy io satria io zanakao lahy io afaka fotoana fo mety ifokarongony zay amono anao isototoka ho mamilava ho tratrana moly isan'andro ary anakorotana ny fiainanao raha nivavaka nefa ny zanakao tsy voatery arena foana ho any ilana amin'Andriamanitra tsy voatery arena foana ny ilaina amin'Andriamanitra hoe manakarena vao mivavaka fa ny fivavahana anisan'ny fitezana ny ankizy ho voaro amin'ny fijangajangana ho voaro amin'ny moly ho voaro amin'ny drogy ho voaro amin'ny adalana ho voaro amin'ny faharatsiny voaro amin'ny fahotana ny fivavahana no afaka miaro ny tanora amin'izany ny olona mpivavaka ny matsinjo an'izany hoe rehefa mivavaka ny zanako de voaro fa ianao rahalahy ninona fahaizanao mitaiza ny zanakao ny kely saina mandrosoka vo ary tsy maintsy ho voanao rina kely ao i zanakao lahy io ny anapaka lalany rahanao i zanakao vavy io no anapaka lalany rahanao mandroso ianao ka vo ao amin'Andriamanitra de misy saina mahiratra ary ny antony ivavahana tsy hoe hitady vahaolana hoe ate anakarena de mivavaka te ho sitrana de mivavaka fitezana ny ara-panahy atonga ny ankizy tsy hiblila tsy hivona zay ny mahatonga ny hitanao fa za de tena mahita miavaka zany a eo anivon'ny fianakavianay a eo anivon'ny fianakavianay zany zavatra mba hitako ataoko hoe ny 95% ny ankizy raha misy ankizy 20 nanambady ka mivavaka ireo ankizy ireo tsy ndriko tsara mivavaka ireo ankizy ireo anankiray am'ireo ray ihany angamba no mety tsy voaro fa mety mibolila fa ireo zay nivavaka rehetrarehetra ao anivon'ny fianakavianay reo tanora nivavaka vita mariazy ara-dalàna daholo vita mariazy ara-dalàna daholo ary amin'ny fomba makotrokotroka mahafinaritra reo ankizy nivavaka ka tena nanolo tena ho an'i Jesosy izy tena nivavaka izy hitako ao anivon'ny famiako zany fianakaviako zany reo zay tena mivavaka de tena vita mariazy ara-dalàna fa ireo tsy mivavaka fa mieritreritra hoe zay tsy mila ny fivavahanareo zay tsy mila vavabavaka zany zay manao la vie jereny fiainanay potika eny tena ntolo miteraka tsy manambady be voka tsy manambadimbady de avy eo misaraka ny tsara potika tsy maintsy potika miseho azo manatsaina nefa kely saina de vo kely saina de mandrosoka vo fa mieritreritra ny tena no manatsaina loatra fa 95% amin'ireo ankizy ao an-tanàna hitako nytiako tenena hoe raha misy ankizy 20 nanambady hitako teo anivon'ny fianakaviako ka tena nanolo tena nivavaka ireo ankizy ireo vita mariazy ara-dalàna tsy nisy an'izany nanala za zany tsisy an'izany tsaratsarabady zany tsisy an'izany vonono ny vadany zany samy mpivavaka izy mivady milamina ny fiainany fa le tsy mivavaka hitako amin'ny fianakaviako ihany koa no ahitako azy ary tonga de tapako io vao tsy mivavaka io tonga de hitako zao ny afarany io ary tonga de mitombona tena mitombona 100%. Tsisy an'izany olona tsy mivavaka zany ianao ka ilamina ny fiainanao satria ny fisainany zao tontolo zao no miaraka aminareo mivady ao mody ohatra mifakaty tiako iny ny vadiko malalako seriako fa fisainana zao tontolo zao fa tsy fisainan Kristy miaraka ao samy donto samy vendrana miady isan'andro mampirafy isan'andro toka isan'andro sigara isan'andro rongony isan'andro daka sy totondro isan'andro fifamalina sy teny ratsy isan'andro tokantrano iny na mivalina amin'izany eo enao manesiosery mpivavaka tsisy dikany mandà fotoana fivavahana lanindry pastera fa folo-karena sy ny fanatrany manolotra enao tena taraky ozy ny volazany baiboly eto hoe ny mahira-tsaina matsinjony loza de mihery fa ny kely saina mandrosoka vo jereo ane eto ary avana mananatra mpino ilainy ianao mandinika hoe manana ny sain Kristy ianao ka tsy zao tontolo zao ny tokony hampianatra anao toe-tsaina tsy ny havanao ny tokony hampianatra anao toe-tsaina fa ny baiboly ny tokony hampianatra anao ary zay voalaza ny baiboly ny tokony arahanao fa tsy zay tenen'ny kozinina anao tsy zay tenen'ny kozay anao elala ty adala zay mahavoanisa mivavaka tony
ataon'ny olona fandemia-tsaina fotsiny eo de be fandefierana be eo de manaiky fotsiny ataon'ny olona zay anaovana azy zay mavoana reo mpivavaka manaiky azy anaovan'ny olona azy ianao tena vendrana mihitsy nareo sisy rahalahy aza manaiky atorony kozay anao ny rahalahanao tsy mivavaka saina zany ianao aza manaiky atorony avanao saina zany ianao rehefa hitanao rehefa mamina labery isanandro olona sigara mpanolotsaina azy zany ve no rahanao ve zany sigara mpanolotsaina azy rongono ny mpanolotsaina azy izy ara miainao naty adalana isanandro zany ve ny olona n'olotsaina anao aza miainy ny feoany raha misy tokony ho henonao de tenin'Andriamanitra raha misy olona tokony henonao teny de pastera ny tenin'Andriamanitra satria ambadiky ny tenin'Andriamanitra no misy tolotsaina sy fahiratatsaina ny olona rehefa tsisy tenin'Andriamanitra ary havana manao no foana any am-pianarana ianao tsy tokony reo mpiara-mianatra maditra reo ny an'olotsainanao ianao nge mampalahelo ndraindray akizy vavy miaraka amina lehilahy anankiroa akizy lahy miaraka amina vehivavy anankitelo reo no man'olotsainanao ndraindray aza manaky an'izany akia zao akiny ataovy ndanakizy de avy keo le mpanompon'Andriamanitra kely mampalahelo fa manaraka ny teniny manana ny tenin'Andriamanitra ianao mpitaridalana anao manana tenin'Andriamanitra tarika anao fa tsy ny olona mpanota ny olona tsy manana an' Jesosy no tokony ekenao teny ry havana malala androany amin'ny resaka momba azy saina tsy resaka ara-panahy fotsiny fivavahana tsy resaka ara-panahy fotsiny tsy resaka akanjo ivelambelany fotsiny hoe za mpivavaka be za ny anatra katekomène za mpandray fanisan'ny tompo za dekona tsy resaka zany fotsiny za koral fa ny fanomporona an'Andriamanitra de resaka saina ihany ko saina ihany ko ny zavara tokony ataon'ny mpivavaka isanandro de zao miaino toroteny mba andraisanao saina avy amin'Andriamanitra atao anatin'ity baiboly ity ao anatin'ny toroteny no misy tolotsaina ho anao andreo manalina izao ao ny tompony manorevitra anao zao ndray ny tokony ataonao zao ny tsy tokony ataonao zao ny tokony ho arahanao zao ny tokony ho ataonao ao anaty baiboly no ahitanao an'izany ao anaty tenin'Andriamanitra miaino toroteny ohatr' zao de reny ny tokony ho akatoavinao ndraindray tsy mifanaraka amin'ny saina maha-olombelona ndraindray izy tsy mifanaraka ny saina maha-olombelona ny fisainana olombelona mety ho hafa mihitsy fa ny fisainan'Andriamanitra mety hafa mihitsy zay mazava-dehibe fa tsy tokony olona tsy mivavaka ny an'olotsaitranao na fianakaviano niny na torin'ny olona hevitra ianao torin'ny havanao hevitra ianao ny afaranao ariky misy mpitaiza angamo mivavaka angamo tsy hoe samy mivavaka daholo ingeny olona rehetra fa angamo nareo rery no mivavaka zay zao koa ny mba mivavaka fa Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany andao mba hoentinary fa ary misy mpitaiza mahay ane zany ngamo de asininy fa oriny ane ataony otra izy mpanotra ane izy de meny tambavy kely fotsiny refa ngamo de voatereo de ivolo zany de avy koa ianao ka miaino ny kely saina mandrosoka vo raha misy zavatra tokony akanao hevitra de nitoroteny sy ny tenin'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra ianao mijery n'ity fandarana ity de tokony tena irehare fatratra mihitsy ianao satria manana ny fanahy Kristy raha misy zavatra tokony irerehanao de hoe ianao manana ny fanan'Andriamanitra ao anatinao raha manana ny fanahiny Kristy ao anatinao ianao de lasa manana ny sainy Kristy ianao sain'Andriamanitra fisainan'Andriamanitra goavana ane ry havana zany hoe manana ny fisainan'Andriamanitra zany ianao tsy midaraboko zany ianao za mijory vavolombelona amitsika fa za manome tolotsaina olona ary ny olona manaraka ny torohevitra omeko tafavoaka za rehefa mitoroteny ry havana ny atsy lanitra zany fotsiny hoe ho any an-danitra tsika miaina fahamasina tsika mampianatra ny olo anana fahiratatsaina ahiratsaina atonga azy tena aranitra mihitsy amin'ny zavatra zay atao tanora maro lazaiko aminao ao anatin'ny fiangonana misy no manomboka manangana orinasa amin'izao fotoana zao maro amin'ny tanora no manomboka manangana orinasa satria ny aty tsy hoe toroteny momba ny fahotana fotsiny fa toroteny avy amin'Andriamanitra tonga ny tanora anana fahiratatsaina amin'ny fiainana vao tamin'ny latsinainy teo any toroteny tamin'ny mpianatra fa mpianatra mila manao zavatra tsy hoe sahirana ny ray aman-dreny amin'ny écolage
tsy manambola ny ray aman-dreny amin'ny école azy de idonanaka fotsiny koa ny ankizy fa ny ankizy na de mianatra ary afaka mikarokaroko manao zavatra resaka elektronika resaka rehetrarehetra afaka manao ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany afaka manao zavatra afaka manao mofakondro afaka manendy mofo sakay afaka manao koa mangazo coco varotra rehefa rivariva mila manomboka mahira-tsaina amin'ny zavatra tokony atao fa tsy hoe manana olana de iodikodiny eo fotsiny ny ray aman-dreny efa tsy mahita atao fa verevitra de enao koa verevitra mila manana ny sainy Kristy na amin'ny resaka ara-pitiavana io resaka arakasa ao am-pianarana amin'ny tontolon'ny fianarana tokony misy fahiratan-tsaina lalina amin'ny tontolon'ny fianarana tokony mahay zanak'Andriamanitra ry havana tsy tokony ho disitra zany tsy tokony ho donto zany eo am-pianarana tokony mahay sady manam-pahendrena tsy maditra ny manam-pahendrena mahira-tsaina ny zanak'Andriamanitra satria fanahany Kristy ny sainy Kristy ny ao anatintsika de ahoana ianao no anakidisitra noho ny hafa fa indraindray tsika ny olantsika ho ady zao no everitsika fa mahay io larana voalohany io no everitsika fa mahay io larana faharoa io de ozytsika hoe reny ny tena mahay mbola manatsaina lavitra noho io ianao fa saingy ianao ny anao tsy ampiasaina fotsiny manatsaina lavitra noho io olona larana voalohany ampianaranao io ianao fa saingy ny anao fotsiny tsy ampiasainao androany te ampafantatra anao teboka voalohany vakio ny baiboly miaino toriteny akatoavy ny toriteny fa ao ianao rehefa makatony zay lazainy baiboly ianao de misy fahiratan-tsainao teboka faharoa mangatamandrakariva amin'Andriamanitra Jesosy eo ampiasaiko ny saina nomena ho tsy mangataka intsony ianao fa ny saina efa ao anatinao le saina efa ao anatinao ny sainy Kristy efa ao ka tsy mangataka ntsony eo meo saina avy aminao mifahiratan-tsaina tsy zay ampiasaiko tompoko ny fahiratan-tsaina ampiasaiko Jesosy ny fahiratan-tsaina ampiasaiko Jesosy ny saina nomena ho vonona ny ampiasan'zany ataovy amaininy zany ny fanaovana azy eo anaty baiboly ampiasaina ny saina ampiasa tompo sy zavatra nomena ho za de zany ny amy fitondrako ny asan'Andriamanitra za mitondra fiangonana ny atsy ara-panahy fotsiny hoe mahery mivavaka be paster eritidra de miakatra ny tenibotra foana izy mivavaka dia mizavatra ataony eo de ny zavatra toko rehetrarehetra tompoko misy fahiratan-tsaina misy fahazava-tsaina amin'ny rovinany manao an'ity rovinany tsy tokony anao an'io amin'ny fotoana manahoana ary manao an'ity raha manao an'ity inona ny fiatraikany inona ny vokatra ity zany rehetrarehetra zany de fahiratan-tsaina ry zay rehefa manangana misy zavatra be da be atsangana ao fiangonana am'izao fotoana zao lazaiko anareo ny fiangonana tsy hoe fiangonana fotsiny manangana orinasa manangana activité be da be momba ny fiainana maolona asa sosialy ary reny de mila fahazava-tsaina avy amin'ny tompo ny zavatra toko rehetrarehetra de miainga amin'ny fisainana avy amin'Andriamanitra za tena tsy manaiky an'izany ary za efa nangataka ny tompo am'izany nahoana moa ny vazaha foana ny domininy eto Madagasikara nahoana ny indiana ny karana ny olona vahiny avy any voatonga omaly ny domininy eto Madagasikara fa itsika tompotany eto Madagasikara antra velona eto androany tsika mbola hitan'ny olona mety ho sahirany ianao ny fiangonanao ny malagasy fa tsika rahalasy anabavy afaka tsy manaiky an'izany mangataka fahazava-tsaina amin'ny tompo nahoana tsika malagasy raha mba mivarotra de anany aty elakela trano kely any elakela trano kely miady amin'ny fotaka miady amin'ny latabatra kely ohatrany ty pilipitry ty sahirakirana kely etsy ny malagasy raha mivarotra zavatra kely amidy amin'ny malagasy bombo voanjo de mifanisitsitsika daholo ny malagasy mivarotra any akakaikina tatatra any akakaikina fotaka fa jerevo ny sonoena beoririka karany eny tsara lalàna ny vazaha ery tsena na vazaha zany hitanao fa tonga de fa maninona ny akamaroantsika nefa kristianina misy zavatra ao raha lasianabavy malala mila ampiasaina nomen'Andriamanitra saina isika de mila ampiasaina ary za de lazaiko anareo manomboka mihetsika am'zany zavatra teneniko anao zany manomboka mihetsika manangana orinasa tsika ary ampiasa olona maro ampiasa pino ampiasa mpivavaka miara-miasa ao mpivavaka anao defia zany hoe tsy mivazaha ihany ny tokony no avita zavatra koavany eto amitsika fa zanak'Andriamanitra tsika itsika ho any an-danitra andova amin'ny fiainana mandrakizay ka nefa tsy mety koa raha ho any an-danitra tsika andova amin'ny fiainana mandrakizay
nefa kere laveto tsy anako hoanina laveto latsain'ny olona mahantra laveto boka ny trosa laveto ny vahiny sy ny vazaha ny étranger tonga eto petraka amina villa manofana trano le haute standine reny any amina 10 millions 20 millions de francs par mois itsika gasy mifanisika kely etsy idada be miaraka amin'ny zanany telo menada miaraka amin'ny zafy keliny ao anatina efitrano ray tsy mety zany misy misy zavatra tsy mety ao zany fotoana izao apetsehany ny saina ny men'Andriamanitra atsika ny men'Andriamanitra saina itsika aripiny malala mivavah isanandro tompo ho ampiasaiko ny saina ny mena ho ahy tsy hianatra nizaniza andray teny avy aminao aho ary lazako anao fa fotoana ny zanak'Andriamanitra ao efa naverimberiko teto taloha tsika ny latsain'ny olona amin'izany hoe fivavahana mampahantitra fa zao tsy samy teny an'izany tsony tsy mampahantitra zany fivavahana miova ny olona ary amanjatony amina rivo ny mpivavaka hitako nahantra teo aloha fa manomboka tagin'Andriamanitra amin'izao raha tsy zany ve tsika vita zavatra goavana noho izany rypeny malala raiso amin'ny fampianarana zany ao anatinao ny sain'i Kristy ary ampiasao ny sain'i Kristy raiso ny tenin'Andriamanitra isanandro fa ny tenin'Andriamanitra no anisany mahatonga anao ny tenin'Andriamanitra zany no mpanolotsaina atsika isanandro isanandro mazotoa ny toroteny ary ny toroteny enona toroteny mamparanotsainy reny toroteny enona fa tsy le toroteny mampatory reny fa rehefa miainy toroteny dia ahoana ny tokony ataoko vakio ny tantara rehetra ao anatin'ny baiboly dia akatoavy vakio akatoavy hoy aho hoe rehefa miainy toroteny ianao dia manana fahavononana akatoa fa tsy hoe miainy fotsiny dia aveo tsisy valiny tompony ahitatsika za mino fa zay fampianarana fozainy dia tonga anao tsy ho tratrana problema intsony ny teneniko teto tany amboalohany dia hoe tsy voatery hamahaolana foana ianao hamahaolana foana fa ny lehibe indrindra mety kokoa dia ianao tsy tafiditra ao anaty olana mihitsy ianao tsy tafiditra ao anaty problema mihitsy ianao tsy tafiditra ao anatina olana mihitsy zany ny zava-dehibe toy zay hoe idirako dia ao amamahaolana olona tsy ampisaina manao an'izany azo misy fotoana misy azo sorohana ny olana ekeko misy olana tsy maintsy vahanao amin'ny fiainana fa misy olana azo sorohana ny tsy hidirana ao aminy azo sorohana ny tsy hidirana ao aminy na fiainam-pitiavana io fa tsy hoe mitsofoka ao dia ao vao alamiko hidirako fotsiny io fa tiako fa rehefa mitsofoka ao alamiko tsy fampitsaina izany ry havana efa misy olana zao amina asa hitanao le asa fa tsy mazavazava misy alatra ao anatin'le izy misy trafika ao anatin'le izy dia ozy ianao hidirako fa rehefa ao mamahaolana tsy fampitsaina zany maninona ny misy asa be da be tsisy trafika tsisy alatra tsisy détournement maninona ny misy asa be da be tsy hidirana manina ianao no mitsofoka any amina asa ratsy dia ao ianao ny amahaolana fa hotana mafaty zany tsy fampitsaina zany fa ny olona manatsaina dia malala tena misy directive divine tena avy amin'Andriamanitra mihitsy hoe tena tia ny lalana izoranao ary tsy diso lalan'izany ianao miazakazaka ianao ka tsy reraka mandeha ka tsy ho satsatra hielatra ny oekaranao taky ny any voromahery ary tsy voatery ho lany fotoana mahaolana zany ianao baiboly zay ny torohevitra ameko anareo le tsy mivavaka ireo vavara lahy raha io fahiratatsainanao io ny miampivavaka ho lasa lavitra ianao fa ny mampalahelo fotsiny ianao ety ny ambo-po dia verana fa olona dala ny olona mivavaka tsy ampisaina ny olona mivavaka rebirebe ny pastera ny olona diso zany rahalahy diso zany ato misy fahendrena zay tonga anao tsy ho silafaka mandrakizay ary tsy ho potika mandrakizay manolora tena dia mivavaha dia hiaro anao Jesosy hivavaka isika misaotra indrindra tompo noho zany telinao sy fampianarana zany a mino tompo fa zany fampianarana zany dia tonga anay andeha lavitra indray ka hiaro anay androany zay dia mbola nresaka momba ny saina indray hoe ny mahira-tsaina matsinjo ny loza dia mihery ny kely saina mandrosoka vo mino fa hiaro tanora maro anie zany teninao zany hiaro ray aman-dreny maro hiaro olona maro mba nana ny fahira-tatsaina izay dia manana ny sain'i Kristy araky ny toroteny teo ary zany fisainanao zany no mibaiko sy mitondra anay ary miaro anay misy saotra dado amen eny tompoko izay ny fotoanantsika sy fampianarana tsotsotra teto atonga anao izay mbola lavitra an'Andriamanitra ka mieritreritra ny tenanao maranitra io nefa tsy maranitra akory dia miantso anao amin'ny baiba raisy ny baiboly ho taridalinao anao raha tianao ny andeha lavitra ianao voadona lava io mamaha olana lava io sasatry miarina lava io boka ny trosa lava io
potipotika lava io vao fitaka lava io a resaka saina no mahatonga anao tratran'io saina io mandeha loatra amin'ny sainan'olombelona ianao mieritreritra ny tenanao maranitra loatra ianao miangavy herinao raha tsy tianao tsony ny voadona miverena amin'izay voalaza ny baiboly dia ho tahiny tompo veloma dolo tompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asa